Nambarana izahay syndicat ato amin'ny police pirenena izay mivondrona amin'ny corps-ny inspecteur, brigadier et agent de police ny SBAPAM sy SKPN ary ny SEPFONAM izay maro anisa indrindra manerana ny nosy ary miray feo dia miantso fivoriana maika ny police pirenena rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy ny talata faha 20 febroary taona 2024 amin'ny 2 tolakandro. Ny antony dia makasika ny asan'ny police pirenena amin'ny akapobeny. Ny toerana dia ao amin'ny kianjan'ny kanto ao Mahamasina. Entanina isika, entanina ihany koa ny taleparitra sy ny chef de service isamparitra mba amela malalaka ireo polisy hamonjy izany fivoriana zany. Misaotra sahady amin'ny fiarahamiasa amin'ny administration police pirenena. Natao teto Antananarivo anio faha 20 febroary taona 2024.